vitanao mamela heloka. Fiainan' Jesosy ny fiainanao. Zay ny atao hoe manolo tena ho an' Jesosy. Avotsitra ao ny tenanao, avotsitra ao ny fiainanao, fa ny fiainan' Jesosy no ampidirinao ao anatinao. Iaino ny fiainan' Jesosy? Tsy teoria ny kristianisma, fa fiainana ny kristianisma. Isan'andro ianao mila mizaha toetra ny finoanao, mila mizaha toetra ny fonao, mila mizaha toetra ny famelan-kelokao, mila mizaha toetra ny toe-ponao. Manao ahoana ny famelan-kelokako? Manao ahoana ny fiombonako amin'i Jesosy? Sao dia lasa fahazarana ny fahatongavantsika eto. Eto tsisy carte d'adhésion. Hoe rehefa feny 50 points ianao dia miakatra ety na tsisy an'izany. Tsisy carte d'adhésion eto. Fa ny tombony antsika dia miara-mianatra sika. Na zah nge mianatra e. Za zao mianatra an'izany teneniko izany. Mianatra ao amin'i Jesosy. Ao mianatra ao amin'i Jesosy dia mipratike an'izany. Dia mijery foana isan'andro hoe nanahoana ny famelan-kelokako, manahoana rehefa misy manafitohina. Sao dia sorena, sao dia manana. Tonga dia verinaingana. Pratikeo ilay izy. Alleluia. Avy amin'ny fiombonana amin'i Jesosy. Ny antony nanomezana ny fanamasina dia ahafahana mamela heloka aloha voalohany indrindra. Amen. Miombona amin'ny fanamasina dia mamela heloka. Tonga dia vitsory daholo ny olona rehetrarehetra. Ny famelan-keloka mahatsara anao. Ny olona madio fo tsara tarehy. Tsy jery ny tarehanareo aho. Tonga dia miramirana zany. Any miramirana. Ny olona madio fo tonga dia salama. Ny olona madio fo tsisy tension. Ny olona madio fo tsisy stress. Ny olona madio fo tsisy tapaka-lalan-draha zany. Taizinareo nahita hoe tapaka-lalan-draha hono Jesosy? Tsisy an'izany aho satria Jesosy tonga dia madio tanana, mahitsy fo, tonga dia mahitsy. Sekoly fanasitranana androany mety amin'izay io amin'ny anaran'i Jesosy. Vita ny zavatra rehetrarehetra. Jesosy no nahavita ny zavatra rehetra fa tsy ianao. Mila miditra ao amin'i Jesosy isika. Avereny hoe miditra ao amin'i Jesosy. Mila miditra ao amin'i Jesosy isika. Zay mahatonga ny Korintiana voalohany 5 milaza raha misy olona ao amin'ny Kristy, aza mikatsaka ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy, fa ataovy fotsiny izay hitoeranao ao amin'i Jesosy. Mazava ve zay? Aza mikatsaka ny zavatra rehetrarehetra izay azo isitrahana eny am-pelantanan'i Jesosy. Enoy tsara? Fa midira fotsiny ao amin'i Jesosy, mitoera fotsiny ao amin'i Jesosy. Amen. Zay mahatonga ny déviation be da be. Ny olona mikatsaka ny zavatra afaka ataon'Andriamanitra. Mpanasitrana hony nefa ny fo tena fo vinaingitra. Marikivy zany. Jesosy io no tena tompon'ny arena rehetra dia mikatsaka an'ilay arena, fa tsy Jesosy. Zay mahatonga fampianaran-diso lasa tsy hiditra amin'izay tsika. Fa Jesosy ny varavarana, midira fotsiny ao amin'i Jesosy. Jesosy no nahavita ny zavatra rehetra, ivelan'i Jesosy, tsisy ninina afaka ataonao zany. Efa niezaka ivelan'i Jesosy. Efa nanandra na antonany maro ivelan'i Jesosy. Fa potony namako. Midonina amin'ny poto etsy, midonina amin'ny poto etsy, midonina amin'ny poto etsy, miarina indray. Le finoana, ny finoana, raha vao mino ianao zavatra ivelan'izay notenenin Jesosy, dia minoa marimarina ianao fa hidonina amin'ny poto. Ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ny toroteny dia avy amin'izay notenenin Kristy. Le finoana miorina ao anatinao ve zavatra notenenin Jesosy, sa finoana havita bizina? Fa hidonadona amin'ny poto ianao. Misy fotoana Jesosy mamelanao andeha dia mireusira na tsisy Jesosy ary. Kaina ange niala teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Niala teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra Kaina dia nahavita nanorina sy te fa ahoana ny fiafarany. Azontsika ve? Tandremo ny finoana. Iny kosa aloha tena raha nisy be finoana antanio mivadiko. Za tena be finoana. Fa rehefa tsy naorina tamin'izay notenenin Jesosy dia izay. Tsy maintsy hiverina eo ihany ianao. Dia mifanontaniako hoe tsy aleo hoe hiverina androany sa hiandro 7 taona. Andeha ihany ianao 7 taona dia hiverina eo amin'izay notenenin Jesosy. Ampahendrena no anasako anao andao hiverina eo amin'izay notenenin Jesosy. Andao tsy ino zavatra ankoatran'izay notenenin Jesosy. Alleluia. Aorenao amin'izay notenenin Jesosy ny finoanao. Aorenao amin'izay nolazain Jesosy ny finoanao. Miombona amin'i Jesosy fa misy teny anankiray izay omen'i Jesosy anao dia hiteraka fiadananao aminao zay. Amen. Ny communion base.
communion base avy amin'izay nataon'i Jesosy. Jesosy no nahavita ny zavatra rehetra. Jesosy no nahavita ny zavatra rehetra. Ny toerana tsara indrindra dia Jesosy. Ny toerana tsara indrindra hitoeran'i Jesosy dia ny fonao. Ianao raha fa hivavaka dia ahoana ny ataonao? Tonga eto ianao iza nomenao voninahitra. Tena Jesosy. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy. Amen. Ny olona taloha mitady toerana hitadiavana an'Andriamanitra. Fa zao nanomboka androany Andriamanitra indray mitady fo ahafahana anjakana. Amen. Andriamanitra mitady fo ahafahana hitoerana. Andriamanitra mitady fo ahafahana mamela belatra ny sitrapony sy ny fanjakany. Dia mahita fa ianao izay olona hanome ny foninao izay. Amen na? Zaho ozy izy nahita ny Davida mpanompoko, olona araka ny foko, volona nanao ny sitrapoko rehetra. Safidianao ve ny sitrapon'Andriamanitra ataonao? Za kosa aloha raha ohatra hoe hivavaka ho an'ny hafa mety vitako ihany. Fa raha ho an'ny aleo tahi fotsiny izy. Amen. Sitrapon'Andriamanitra rehetra. Aza ahoana moa zany? Aza misafidy. Aza triena tereo ny tenanao, tereo ny nofinao miaraka amin'ny fanampiny fanamasina. Omboy ilay nofo. Ao za ozy izy nahita ny Davida mpanompoko, olona araka ny foko. Manahoana ny fonao? Ndao hoentina eo anatrehan'Andriamanitra ny fotsika. Manahoana ny fonao? Mety ve? Omboy ny nofo dia miombona amin'Andriamanitra. Raha vao tsy tafahombona amin'Andriamanitra ianao dia vesatra be izany. Marary ny foko. Indray izy Jesosy ahapio. Jesosy miteny hoe omboy ny nofinao, ianao miteny hoe ahapio. Dia ahoana ihany zany ifampiandreo zany ianao sy ny tompo. Dia izy pasteur Jao, Andriamanitra éternel avy any moins l'infini hatrany. Ianao io. Dia hiandry ny tompo ianao sa ame izay takian'ny tompo? Omeo izay takian'ny tompo e. Dia afa mafy aho ho an'i Jesosy. Andriamanitra tsy mitady toerana fa mitady fo. Ao taloha tany amin'ny tempoly, tany Jerosalema. Fa androany ilay ao anatinao ny tadavany. Dia ianao mila miditra ao amin'i Jesosy. Ozy izy Jesosy, za sy ny ray dia iray ihany. Za ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko. Dia ndao hianatra ao amin'i Jesosy, ndao hiditra ao amin'i Jesosy mba ahafahantsika miditra ao amin'ny ray, dia miditra ao antsika Jesosy sy ny ray. Amen na? Mila miaina amin'ny fiainan'i Jesosy ianao. Teoria be zany. Jesosy ampio zahay mba ahafahana miaina ny sitraponao isan'andro isan'andro. Amen. Mila miaina an' Jesosy isika isan'andro isan'andro. Alleluia. Alleluia. Farany Jesosy ataovy tongo pasteur Jao. Eo amin'Andriamanitra tsy misy aretina. Ao amin'i Jesosy tsy misy aretina fa misy fanamboarana. Amen. Ao anatiny raha ohatra zany ianao marary tonga eto dia misy fanamboarana tian'Andriamanitra ho atao ao. Alleluia. Misy gain spirituel foana ao anatiny eo. Miombona amin'i Jesosy. Misy fotoan'Andriamanitra mampakanao repos. Tipahany ty ohatra ny rotoroto lava. Aleo aloha ataoko marary kely mba ahafahany miombona amiko. Eo ampandrina ianao. Inona reny ataoko? Vatanao ny sainao mbola te hiasa be fa ny vatanao tsy afaka. Eo ianao aloha miombona amin'i Jesosy tsara. Maka depara tsara dia miombona amin'i Jesosy. Jaona toko 5 andininy voalohany hatramin'ny 5:20. Tsy misy aretina fa misy fanamboarana. Amen na? Ao amin'Andriamanitra tsy misy aretina. Tsisy aretina. Tsy nahita mihitsy hoe narary Jesosy. Misy fanamboarana foanao, misy fanamboarana foanao, misy fanamboarana foanao. Marina hoe ny diakapoka taminy nasitranana antsika. Fa ao anelanelan'izay tsy fanasitranana ny tanjona fa fanamboarana. Amen. Ao anatin'io tantara io Jaona toko 5 dia vakentsika rehefa afaka izany dia nisy andro firaviravon'ny Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihan'i Jerosalema eo akaikin'ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda, misy fialofana 5. Taony nandriny mararomaro ny jamba, ny mandringa, ny matihila. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 20 taona
raha nahita azy mandry Jesosy dia nalala fefatoy izany ela izy dia ho izy taminy teo sitrana ve ianao ilay mararina maly hoe tompoko raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona mandroboka eto amin'ny farihy nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa mitsofoka eo alohako hoy Jesosy taminy mitsangana eto ny fandrianao ka mandehana ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha ary sabata izay andro izay dinganitsika amin'ny andininy fa 4 sy 5 rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo an-kianjan'ny tempolo raha lehilahy ka hoy izy taminy indro efa sitrana ianao aza manota intsony fandrao anjohanao izay raha tsy nohony teo dia lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'i Jiosy fa Jesosy no nahasitrana azy ny tanjona nananganan'i Jesosy nanasitranan'i Jesosy an'ilay lehilahy dia mba ampitahan'i Jesosy an'ilay lesona hoe amin'izao sisa izao aza manota intsony alleloia tsisy tombony ao an'Andriamanitra ny fanasitranana ho an'ny olona anankiray raha mbola hiverina ny fahotana ao izay mahatonga Jesosy milaza inona moa so azon'ny olona ozy izy eny tsy izay le verset fa hoe misy miteny hoe tsaratsara kokoa ny miditra tokamaso any an-danitra toy izay manana maso roa kanefa very izany hoe ambony lavitra ny fiainana mandrakizay ny fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako no ny fananako vatana complet membre rehetrarehetra kanefa very natsangan'i Jesosy lehilahy dia ny lesona farany nomeny Jesosy azy dia hoe efa sitrana ianao aza manota intsony tsy misy aretina fa misy fananganana ao amin'i Jesosy amen na Jesosy zany tsy mahitanao marary Jesosy tsy mahitanao hoe ay tsy haiko izay aretinao aminao na ato amiko fa ny hitan'i Jesosy amboariko izy na ho tehiriziko izy mba ho tonga any fiainana mandrakizay amen na ndao tsika hianatra ao amin'i Jesosy raha mahita zavatra tsy mety ianao amin'ny fiarahamonina tsisy fitsarana asorona ny maso mitsara alleloia asorona ny lela mandratra asorona ny fo tena tonga dia tsy aleo ahy eto mipetraka nanana asorona daholo izany rehetrarehetra izany fa ndao hianatra ao amin'i Jesosy io tsy vitanao irery io tsy mahay manao na inona ianao raha vao misaraka amin'i Jesosy za tsy mahay manao na inona raha vao misaraka amin'i Jesosy vao tafasaraka amin'i Jesosy dia misy nofo miampy aho vao tafasaraka amin'i Jesosy dia miampy ny nofo vao tafasaraka amin'i Jesosy dia lasa nofo ny manjaka zany fa ndao iombona amin'i Jesosy foana ndao tsika hitsangana alohan'ny akaram-panompon'Andriamanitra manaraka fa mbola tsy tonga ary paster zao andao tsika hisaotra an'i Jesosy hoe misaotra Jesosy ny amin'ny fanamboaranao alleloia misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra izay asainao lalovako Jesosy aoka ho fantatro ny sitraponao ao anatin'izao zavatra lalovako izao manomboka androany Jesosy amin'ny alalan'ny fiombonako aminao dia tsy hampanjaka ny nofoko fa iaino ny sitraponao ary hanome zato isan-jato izay mahafaly anao ianao Jesosy ny modely tsara indrindra ho ianao ny modely tsara indrindra ho anay ianao no efa nahavita ny zavatra rehetra avy amin'ny alalan'ny fiombonanao sy fampanjakanao ny sitrapon'Andriamanitra androany Jesosy raisiko izany fiainanao izany farafahakeliny isaky ny asabotsy izahay dia manao communion fiombonana amin'izay niombonanao fiaretana amin'izay efa niaretanao Jesosy dia tsy ataonay teoria izany fa raisiko izany androany ho tonga fiainana isan'andro hiditra ao aminao isan'andro isa-minitra isa-tsegondra tena hoe hifampizara ny rehetra andray izay avy any aminao fa amotsitra kosa izay tsy avy any aminao amin'izao fotoana izao Jesosy aoka izay rehetra tsy namboly ianao tsy namboly ny ray eto amin'ny fiainako dia hiaisitra amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta aoka izay tsy namboly ny ray eto amin'ny fiainako dia hiaisitra amin'ny anara-maherin'i Jesosy aoka hiaisitra izay tsy namboly ny ray eo amin'ny fiainanao amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta fenoy ny fanahinao izay tsirairay avy mangatah ianao mba ho fenona ny fanamasina mangatah ianao mba ho fenona ny fanamasina fenoy ianao zahay fanamasinao fenoy ianao zahay fa tsy herinay natanjaka no hahafahanay miombona amin'ny ray fa ny fanahinao ihany
tario isan'andro izay mba ho velona discernement anay tsirairay avy mba hay amantatra ny sitrapon'Andriamanitra sy ny filanofo izahay aoka ho velona ny discernement ary ampatanjao ny décision anay Jesosy andeha ho any amin'ny sitraponao iombona amin'izay nataonao isaotra an' Jesosy raha misy aretina eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoan'izao tiakanao isaotra an' Jesosy isaotra izy ny amin'io zavatra mpandaloviny eo amin'ny fiainanao io misaotra Jesosy ny amin'ny tsy fahasalamana izay mety misy eo amin'ny sasatsasany na eo aminay tsirairay avy amin'izao fotoan'izao mankasitraka anao zay Jesosy aoka ho fantatray mandrakariva ny sitraponao ahafahanay mandeha amin'izany ahafahanay miombona aminao misaotra Jesosy fa ny zava-dehibe aminao dia tsy hoe izahay ho salama 100 isan-jato fa izahay ho voatahiry ao amin'ny sitraponao izahay tsy hanota intsony ary mino aray amin'ny anaran'i Jesosy fa niza tonga eto amin'izao fotoan'izao ao anatina tsy fahasalamana ao anaty aretina rehefa manapa-kevitra izy Jesosy ny tsy hanota intsony ny hijoro amin'ny sitraponao dia hiala ny aretina amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny diakapoka izay efa ny aretanao misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny zavatra izay efa niatra taminao misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny zavatra efa novitainao misaotra ny amin'ny efa ny aretanao misaotra fa raisinay izany avy amin'ny fiombonana aminao mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy aoka tsy ho tapaka fiombonana mihitsy izay tsirairay avy aoka tsy ho tapaka fiombonana mihitsy izay tsirairay avy fa aoka ho tafahombona amin'ny sitraponao aoka ho tafahombona aminao aoka hiala ny nofo rehetrarehetra ndao tsika anao vavaka izay rehetra ny Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofo mba nifaniriany sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana omboy ny fanirianao omboy ny nofonao omboy eo amin'ny hazo fijaliana omboy eo zany dia aza raisina intsony ray amin'ny anaran'i Jesosy tia Jesosy manolotra ny tenako anao ninona faniriana rehetra ato anatiko ninona filana rehetra ato anatiko izay eo amin'ny nofo amin'izao fotoan'izao no hanomboako an'izany tena tsy mandray an'izany intsony fa ny sitrapon'Andriamanitra irery no ataoko alleloia mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy manome voninahitra anao zay voninahitra anaranao rery ihany amen andao tiaka mafy ao an'i Jesosy fa tonga pasteur Jones alleluia mbola hitoy vavaka tsika ray amin'ny anaran'i Jesosy manome voninahitra anao zay iny amin'ny fotoana androany indray Jesosy fotoananao ary hitondranao anay hitaritanao anay eo amin'ny fotoana izay ahitananao toa zany no etaetanay na izay mijoro ety aloha na izy eto amin'ity toerana ity dia hoe ahitanao hifanena aminao dia zany fahamarinana zany Jesosy hitondra fahavelomana ty anatinay indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raisy tanteraka ny sehatra fanahy masina fa anao zao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka mahazo toerantsika tompoka tsara Jesosy misy afaka tena manambarana zany ve hoe tsara zany Jesosy zany jery tenin'Andriamanitra tsika alleluia za efa miteny hoe tsara io Jesosy io sady le tenin'Andriamanitra mbola tsy hitako hatramin'izao tonga dia za raiko tsotra fotsiny ngamba le izy rehefa mitady an'i Jesosy ny olona ohatra tsika karazany olona be da be no mitady Jesosy ohatra fotsiny raha tonga ny amin'ny hôpitaly zao ianao dia ohatrany hoe tianao sotranina daholo ny any amin'ny hôpitaly miaraka aminao Jesosy tonga ny amin'ny fonjy ianao dia hoe rehefa tonga ny amin'ny fonjy ianao dia ohatrany hoe fanafahana zao tadiavin'reto bandy reto libre daholo dia ohatra tonga ny amin'ny toerana anankiray fiaino
SDF dia tsy manakely fanireny ianao dia tsy hoe fanampiana daholo ny ilain'ireny olona ireny zany hoe raha tonga ny amin'ny fondro ianao ka hitory ihany hoe Jesosy manasitrana tsy asiany siry zany raha tonga ny amin'ny hôpitaly ianao ka hoe Jesosy manafaka inona ny raharaha-iny an'izany dia tsika eto amin'ity toerana ity Jesosy zaraintsika dia Jesosy feno sady na any amin'ny fondra na any amin'ny hôpitaly na aiza na any amin'ny tena miliardera be mila an'le Jesosy daholo amen satria ozy izy Jesosy hoe aonao izy tsy niteny ireny fanasitrana nataoko no omeko anareo na fanafahana avy any am-ponja no omeko anareo fa ny fiadanako no omeko anareo misy mpanompon'Andriamanitra iray tao anaty baiboly ato Paoly tany am-ponja izy fa avy any am-ponja izy nanoratra hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo olona manam-piadanana zany azo ny voafonja raisina ny fiadanana Paoly nasiana tsilo na rano zany fa ampy amin'ny fahasoavanao izy olona any amin'ny hôpitaly zany dia tsika rehefa mijoro tsika raha hitady an'i Jesosy ndao Jesosy feno ny tadiavina amen Jesosy nanome an'le fiadanana fa tsy Jesosy rehefa tonga ny amin'ny toerana hafa ianao dia hoe Jesosy tsy ilain'le tolo reto ny Jesosy atao anatiko fa ny Jesosy izay miaraka aminao sy ao anatinao na makany am-ponja ianao na makany amin'ny hôpitaly ianao na makany amin'ny tena hoe fivorian'ny minisitra ianao na makany amin'ny fizarana any amin'ny izay toerana mety hafa isan-karazany ihany ianao ilain'ny rehetrarehetra ny Jesosy izay ao anatinao fazarao amen saotra ny mpanompon'Andriamanitra tsika tiaka tsika andray ny mpanompon'Andriamanitra halleloia amen miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy amen mialatsiny fa tsy haiko raha mifindra tia voatany tia varavaran-trano ty ny embouteillage fa mankasitraka an'i Jesosy ny amin'ny fitantana sy ny fitondrany faly anko mifankahita amintsika andro amin'ny maraina mino aho fa zay rehetra mangetahita tonga eto mifanatrehany tsy miala maina zany ianao rehefa mangetaheta ny ao anatinao dia tsy miala maina ianao raha sendra tonga mpahazarana ianao dia voleo misy etaeta mba hahafahanao mifankahita amin'Andriamanitra raha ataonao ny tananao dia anio vavaka tsika misaotra ray aminaran'i Jesosy fa feno ianao atao anatinay feno ianao amin'ny alalan'ny teny araka ny fampatsiahivana napetraka eo teny ambava mpanomponao teo tokoa dia misy anjara ho amin'ny voafatotra misy anjara ho amin'ny marary misy anjara ho amin'ny miady saina miatrikady miatrika fahasarotana misy anjara ho an'izay miatrika fanoherana misy anjara ho an'izay tsy manam-piadanana ao aminao ianao tokoa ny loharano famonjena mandrakizay ary ianao ny loharano ny zavatsoa rehetra andro amaraina dia mbola toizinay ny etaetanay ny aminao ny amin'ny teny fahamarinanao satria raha nomana ny fiverenanao zay dia tianay ho tanteraka ny fiombonanay aminao mba tsy hisy raorao na efitra ampisaraka anay aminao dia mankasitraka satria anatin'izao sekolim-panasitranana zao dia fantatray fa miaseto ny herim-panasitrananao feno ary tsy ho tahaka an'izay nidirana eto no ialana eto amin'ny anaran'i Jesosy amen sy hitehaka mampitsara ho an'i Jesosy ary ny teny mintompoantsika androany dia ampandroso antsika ao anatin'ny fiarahana tsara amin'Andriamanitra lohahevitra nampitondraina lohateny hoe Jesosy manampy anao tsy ho tafotoana ao amin'ny fiombonana Jesosy manampy anao tsy ho tafotoana ao amin'ny fiombonana rehefa manantona an'Andriamanitra dia aza mitady azy satria vitan'le problème satria vitan'le aretina satria vitan'le vavaka sandratrao afaka vady mirakla daholo ny zavatra rehetra aza nohony amin'izay mitadiavanao azy tadiavo Andriamanitra fa tsy mety mihitsy ny fiainanao raha lavitra azy na inko tsy tafiaraka aminy ianao Jesosy afaka iseho aminao anatin'izao fotoana izao
mihoatra no problema tiana ovahany. Ary Jesosy te hamangy antsika miaraka eto ahatonga antsika hatsapa fa tsy mety mihintsy ny fiainantsika, tsy misy azy, lavitra azy na tsy miaraka aminy. Jaona voalohany toko voalohany 9:5 ka hatramin'ny 9:10 no andalan'ny tenin'Andriamanitra omena antsika androany hiaingantsika mba tsy ho mora tafitohana ianao ho sitrana amin'ny fahatafitohinana, tsy ho isan'ny mpanafitohana fa ho isan'ny olona ahita sy ahazo hery afaka hioatra ny zavatra mifamaofao aty amin'izao tontolo izao, izay manakana amin'ny fandrosoanao. Jereo tsara fa ao ambadiky ny fahatafitohina dia misy frein. Reo marke fa ianao le lasa be anao zavatra iny dia misy zavatra manafitoana tampoka, to dia enonao mihitsy ny hoe mikatso ny zavatra rehetra dia tonga dia ohatrany misenty, dia ohatrany makasaina, dia ohatrany tsy te hanohy, dia ohatrany tonga dia mijanona. Le anao mijanona izay mihitsy ny tadiavin'ny devoly raha toka tsy hainao ny miaraka amin'Andriamanitra mba tsy ho karazan'olona ianao mora tafitohana. Manasa antsika nokatra amin'ny Baiboly ary ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany ny 9:5 ka hatramin'ny 9:10 ny anaran'i Jesosy. Ary izao no teny renay taminy ka ambaranay aminareo, Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana communion isika ary ny rahan'i Jesosy zanany ny manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy atao anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Amen. Jaona apôstôly nanoratra an'ity epistily ity ary miresaka zavatra misimisy izy ato anisany miresaka momba ny hoe Andriamanitra ozy izy dia tsy misy aizina ao aminy. Ary misy ifandraisany amin'izay no mahatonga an'Andriamanitra tsy mety tafitohana. Ary isika dia nomena amin'ny fanamasina mba afaka hiombona amin'Andriamanitra ahatonga antsika koa hiaina karazam-piainana tsy misy aizina ao anaty, ahatonga antsika tsy ho mora tafitohana. Jaona toko 7:12 zao voalaza ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indraika nanao hoe za ny fahazavan'izao tontolo izao, zay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina. Jaona toko 12:7 za tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana mba tsy toetra ao amin'ny maizina zay rehetra mino aho. Ny olona manaradian'i Jesosy zany dia mandeha ao amin'ny mazava, tsy mitoetra ao amin'ny maizina. Jesosy dia te hahitantsika tanteraka eo amin'ilay niteneniny hoe izy no fahazavan'izao tontolo izao dia isika koa fahazavan'izao tontolo izao. Ny miaina fiombonana dia miaina zay niainan'i Jesosy. Koa satria tsy misy maizina ao amin'Andriamanitra dia aty anatintsika koa tsy tokony izy aizina. Avy amin'ny fiombonana mandeha amin'ny mazava ozy Jesosy, zay rehetra manaraka azy, zay rehetra manana azy dia isika tsiraray avy zay tonga eto ihany tokony mandeha amin'ny mazava. Amen. Jaona toko 1:9 ka hatramin'ny 9:10. Jesosy namaly hoe tsy 12 va ny ora amin'ny indray andro. Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafitohana izy fa mahita ny fahazavana izao tontolo izao. Ary raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafitohana izy ka tsy misy mazava ao aminy. Tsy mety ianao tafitohana, manimba zavatra lenao tafitohana.
mety tenany hoe akamy problemany hoe le mpanafotoana eny tsy mety koa le manafotoana fa tsy mety koa le mora tafotoana samy tsy mety zany na le iaviny le fatafitohinana na le mireceptionna an'le izy misy ando mitovy ao zay mahatonga mbola mandray dia zay le tian'Andriamanitra hositranina amin'ny alalan'ny fiverenantsika miombona aminy mety misy valim-bavaka tianao hitrango eo ny eo andro amin'ny maraina fa nanyrahana eto dia ny atonga anao ho tonga saina fa Jesosy te hanampy anao ho afaka amin'ny fatafitohinana tsy ho mora tafitohana intsony ary tsy ho isan'ny olona mpanafotoana raha mba mahafinaritra anao zany programme ny tompo zany asitehaka mafitsara ao an'Andriamanitra reo olona ny tenenin Jesosy eo amin'ny Jaona 1:1 reo nefa dia tsy hoe tafitohana avy amina olona fa tafitohana tamin'i Jesosy tiako ianao naraka tsara fa tiany Jesosy hazavany ao anatinao hazava ny sainao fa tsy raisonnable ianao tafitohana amin'Andriamanitra misy resaka tsy azonao zay ao matoa ianao miady aminy na sorena aminy na migrevy aminy na choqué misy zavatra tsy azonao zay matoa ianao choqué amin'ny tompo satria aoriana kely eo Jesosy manazava zavatra be dia be izy ary manampy an'izay mpanaradia azy izy mba tsy ho tafitohana aminy raha miteny Jesosy eo amin'ny Matthieu 2:17 izy lozan'izao tontolo izao no ny fahatafitohinana fa tsy maintsy ho avy ny fahatafitohinana nefa lozan'izay olona mahatonga ny fahatafitohinana mety hipetraka amin'ny fanontaniana loza ho an'le manafotoana loza ho an'i Jesosy zany izy mihitsy manafotoana eto zao no ambadik'le izy Jesosy tsy misaina ny anafotoana ozy izy Matthieu 2:17 tiaka ianao anaraka tsara fa raha vao tsy araka hoe dia manjary lasa ohatrany hoe mifampitady amin'ny tompo eny foana nefa tokony hifankahita fa tsy hoe hifampitady lafa Matthieu 17:27 dia maneho ny ao am-pony Jesosy nefa andrao isika manafotoana azy Jesosy vao maraina dia mitandrina tsy hanafotoana nizaniza fa le resahana teo loza ho an'izay avy ny fatafitohinana dia le mivoaka miala any an-trano manao programa mihitsy anafotoana mba hampandaitra ny karazam-paharatsiana tiany le olona tao amin'izay tiany ho tafitohana ataovy any anatin'ny fonao any ny etaeta hoe Jesosy za tsy te ho isan'ny olona manafotoana nizaniza antsony zay ngeza be zay andro amin'ny maraina le tenin Jesosy eto hoe loza ho an'izay avy ny fatafitohana dia le karazan'olona zay manao programa anafotoana mba hanao ratsy manafotoana mba hanao ratsy zany hoe sasa manota manafotoana fa tsy hoe nanafotoana tsina na ianko hoe le olona ny interpréter le zavatra nataonao sy ny teneninao dia tafitohana izy eto Jesosy dia mampianatra hoe tsy tokony ho tafitohana ny aminy ny mpanaradia azy andro amin'ny maraina misy olona manatrika eto tian'Andriamanitra ho atsangana vaovao ara-pihavanana fa miezaka ianao mety mivavaka amin'i Jesosy nefa misy zavatra nataon'i Jesosy dia tafitohana ianao dia ny ahafahana manasitrana zay fa sekolim-panasitranana andro amin'ny maraina dia miverina ao amin'ny fiombonana mba hisokatra ny ao anatinao ahita hoe fa inona ny tao am-pon'Andriamanitra matoa inona ny tranga mba hahatonga anao ho afaka ka tsy ho tafitohana intsony matoa Jesosy miteny aza tafitohana ny amiko misy zany le tafitohana ny aminy misy zany le tafitohana ny amin'Andriamanitra nefa Andriamanitra tsy misaina anafotohana an'le olona fa le olona ny tsy ampy fahalalana dia lasa mora tafitohana zay le fotoana andro maraina amen Jaona 2:17 ka hatramin'ny 9 hiditra amin'izay hoe fa manino Jesosy ny teny aloha raha mandeha amin'ny mazava dia tsy tafitohana te hiteny izy hoe mahatonga nareo tafitohana mandeha amin'ny maizina tsy problema ny lalina fa problema na maso ny lalina nefa feno vato fa maso mijery ny tsy mijery vato moa raha mandeha amin'ny aizina koa dia tsy mahita ninninina
mandehana amin'ny mazava dia tsy tafitohana. Tena kaikinao zay mandeha amin'ny mazava tsy tafitohana hoe. Dia teneny izy matoa zany tafitohana hoe dia mandeha amin'ny maizina hoe. Solution ngeza be zany andro amin'ny maraina aza mandeha amin'ny maizina. Voalina ny andro mody. Tsy haiko izy indray tia tompo vangina indray eto andro amin'ny maraina. Iza indray io mbola mivoaboakala io mody ianao. Jesosy miteny zany zay mandeha amin'ny aza dia manao izy ho tafitohana satria manina tsy hitany zay alehany. Fa zay mandeha amin'ny mazava hiaro ny fony tsy ho tafitohana. Mahafinaritra be zany hoe journée tsy tafitohana ianao, tsy haiko ianao hoe. Tsy misy tsirony zay azonao raha tafitohana ianao. Tsy misy tsirony fiainanao raha tafitohana ianao. Eny fa na dia mivalim-bavaka azy lasa amaivamaivanao satria fonao tohana. Hitanareo amin'izay ve izy? Ara-pifandraisana amin'Andriamanitra misy zavatra mila reglena ary andro amin'ny maraina ny fotoana hireglena an'izany. Fa maninona Jesosy ny teny hoe zay mandeha amin'ny mazava tsy tafitohana, zay mandeha amin'ny alina tafitohana. Fa inona le niteneniny teo alohan'izay? Ty le niteneniny. Jaona 1:10 ny 7 dia ny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy, andeha isika ho any Jodia indray. Tonga dia hoy ny mpianatra taminy, raha eo voaingana teo hoe tadiavan'ny Josy torabatanao dia akandray ve ianao hoe. Jodia, resaka Jodia le izy, resaka direction, resaka fitodiana hitondrana Andriamanitra anao. Maro amin'ny olona ny teo any Jerosalema, tsy vitsy ihany koa ny teo any Samaria, ary ny akabeazany teo andeha hatrany aparany tany. Fa rehefa Andriamanitra miteny hoe Jodia dia tsy teo any Jodia. Tafitohana amin'ny mpianatra dia toy ny itsiny Jesosy. Raha mandeha amin'ny mazava nareo dia tsy tafitohana rehefa miteny hoe any Jodia ny direction. Raha mandeha amin'ny mazava nareo ka miteny hoe la retraite amin'ny farana volametsy tafitohana nareo. Fa matondra hoe tafitohana tsy le la retraite amin'ny farany volana fa nareo mandeha amin'ny maizina. Tsy mahino tiaka ho any Andriamanitra. Misy olona sitrana eto andro amin'ny maraina. Problema reto mpianatra reto te hametraka ny direction zay tiany. Nefa izy io miaraka amin'ny Jesosy. Fantatrao fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao tsy ianao ne mametraka ny direction Monsieur le directeur sy madame la directrice izany. Any amin'ny orinasanao sy ao an-tranonao, ianao no mety mametraka direction extra propre ny vidiko any an-tranonao. Fa raha momba no avinao, tsy ianao mametraka ny direction, fa misy tokana anankiray izay ary izy ny mendrika ametrahana no avinao ray manontolo satria eo an-tanany no mifeny zavatra rehetra. Andro amin'ny maraina misy olona eto teo any Jerosalema. Ka any pastera misy tempoly feno mpivarotra any koa misy havanay. Eto koa misy teo any Samaria ka tany any Andriamanitra nandeha dia naomby be izy tany. Ary maro ny efa mangataka viza mba handray hatrany aparany tany. Hozy Jesosy Jodia. Dia matoa le réaction hoe ijereo le réaction. Ny réaction zany maneho ny ao anatin'ny fonao. Inona réaction amin'ny mpianatra? Manintsika makany any excuse de litorabata. Ianao nahita fa zay nitoraka tsy nahavoako, zay nitady hitoraka tsy mahatoraka. Tsy any amin'ilay torabata le, tsy any amin'ilay direction le izy. Androany manetretena. Maneke ny taridalana avy amin'Andriamanitra. Amboaro ny fonao mba tsy ho tafitohana amin'ity karazana direction tianao andehanana ity, nefa Andriamanitra miteny hoe Jodia. Fa manino Jesosy mandray fanapa-kevitra ohatr'izany? Jodia nefa nahitana problema be dia be. Ataoko ity tany nisy torabato, fa nga tsy isy toerana hafa dia mbola Jodia koa ve ny iverenana? Tafitohana tamin'ny direction izay nitondran'Andriamanitra azy ny mpianatra. Eo ry havana ny ilana ny fiverenana ao amin'ny fiombonana. Eo ny ilana ny rahan Jesosy voalaza ilay Jaona voalohany vakitsika teo hoe manadio antsika amin'ny fahotana, fa manadio ny fieritreretantsika mba hitehirizana ny finoantsika. Fa mahatonga Andriamanitra miteny hoe Jodia ny direction dia ny tsara indrindra ho anao
tsy any Jerosalema, tsy any Samaria, tsy hatrany am-parantany fa ao amin'ilay Jodia mitenen'Andriamanitra. Mahita fa misy fo misokatra eto androany maraina, misy saina sitrana eto androany maraina, fa eo amin'ilay hitondran'Andriamanitra anao eo Andriamanitra no aneho ny fahatsarany, faratapiny, satria manaiky ianao sady mankatoa azy no miombona aminy, tsy miady aminy, tsy sorena aminy, tsy tafitoana aminy, fa joli be mihitsy ny fahitanao an'Andriamanitra mitantana anao, tsy any amin'ny direction eritreretinao fa any amin'ny direction tenenin'Andriamanitra. Point voalohany, Jesosy mampianatra antsika tsy ho tafitoana amin'ny fitondrany ara-taridalana. Faharoa, Maria sy Marta, 1:7-11. Zany no nolazainy ary rehefa zany dia hoy Jesosy tamin'ny mpianatra, matory Lazarosy sakaizantsika fa handeha hamoha azy. Dia ho mpianatra tamin'ny tompoko, raha matory izy dia ho tsara ihany. Nefa Jesosy nilazany amin'ny fahafatesany, fa nataon'izy ireo kosa fa ny fialan-tsasatra amin'ny torimaso no nolazainy. Ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe maty Lazarosy. Eto dia tia teny aminao fa tafitoa Maria sy Marta. Ny antony, mbola velona le anadahany ny antso an Jesosy izy. Ny fotoana, raisinoty le izy, fotoana, avereny hoe fotoana. Ny fotoana ny ilany an Jesosy tamin'ny anadahany marary. Rehefa maty soamantsara le anadahany, zay voatongo Jesosy. Ny antso an Jesosy izy mirahavavy. Ara-potoana ny fieverana izy mirahavavy ny fiantsoana an Jesosy dia ny mbola marary Lazarosy. Kanto Jesosy tsy mipointy. Jesosy tsy mipotra mihitsy raha tsy efa maty ranamana. Hainao ve inona nahatafotoana izy mirahavavy? Fotoana. Maro amin'ny olona manatrika eto androany maraina, mana tena mirakla be, mana tena sy mametraka an'Andriamanitra hoe le fotoana. Teneno akaikinao, Jesosy manana ny fotoanany hoe. Ny amantarana fa tafitoana amin'ny Jesosy ianao resaka fotoana dia memangatsika, memalaindaina. Ohatry ny renao zany fa memangatsika ny andro, nefa andro mitovy isan'andro zao ihany. Ohatry me mahita ianao hoe melafo ny fre dia metsy tonga. Mila fanasitrana an'izany. Teto nisy taiminina napetraka izy mirahavavy ampinono. Hoy izy mirahavavy nahafantatra an'ity fahamarinana ity hoe antsoia dia ho valiko, ka iantsotsika tsy maintsy valiany. Ny fotoana malino ny fotoana iantsotsika. Hoy Jesosy, nianatra mampiasa finoana fa tsy manery. Ny fotoanan'Andriamanitra tsy fotoananao, ary ny fotoananao tsy fotoanan'Andriamanitra. Fa ny zavatra sura dia zao, satria misy Andriamanitra dia misy ny fotoanan'Andriamanitra. Ary io fotoanan'Andriamanitra io idirany antsehatra maliny anao tamin'ile niresahanao taminy, rehefa hita ny toe-ponao fa tsy sorena aminy ianao amin'ile fotoana ny zirizirianao. Nefa izy mandamina sy efa mametrapetraka fa mampety an'io tsy ao amin'ile fotoana ny eritreretinao fa ao amin'ile fotoana nomaniny ho amin'ny tsara lavitra ho anao. Maro amin'ny olona zany ny tafitoana amin'ny calendrier-ny tompo. Fa manina sabotsy maraina ny fotoana saintsainga izy ka tsy avy sabotsy atoandro tafitoana zay. Tsy isika ene mametraka e. Fantatrao fa Jesosy mametraka. Raha vao tsy miveryntsika amin'izany fahamarinana zany, dia ty zavatra mitranga rehetra ity dia anelingelina ny fandrosoanao daholo. Maria sy Marta teto sika bloqué. Fa Jesosy nahita tsirom-panantenam-piovana ataon'izy mirahavavy dia mbola nisisika Jesosy nanao ny programa ny ara-potoana, satria marina fa tsy tanteraka izy mirahavavy, fa Jesosy nahita hoe mila atao ara-potoana ihany ny programa tokony ho azy. Ny mpianatra tafitoana tamin'ny direction, ry Maria sy Marta tafitoana tamin'ny lafiny timing sy fotoana.
misy taontsika mieritreritra hoe raha ny te-fikasana amin'ity taona ity tokony amin'ity taona ity ty zavatra ity no mitranga tiaka ianao iomana fa tsy voatery amin'ity taona ity tiaka ianao iomana fa tsy voatery amin'ity taona ity inona ny tombony tao ambadiky le fotoanan' Jesosy ny andry ny Lazarosy maty voatsangana toy izay le fotoana ny Maria sy Marta ho tonga amin'ny fotoana narariany Lazarosy ko misy mbola velona tsotra be raha tamin'ny Lazarosy ny alainy atao an-trano no tonga Jesosy nanasitrana azy dia Maria sy Marta mifaly ary Maria sy Marta reo ohatra le karazan'olona rehefa le tonga avy paster sandratra hoe inona vavolombelona dia aleo amin'ny heriny aleo amin'ny heriny aleo amin'ny heriny manana aleo amin'ny heriny dia hitan'i Jesosy hoe raha vao Lazarosy sitrana tsy joro vavolombelona zany izy miravako ao an-tranony inona koa ny tsika samy atao trano rezy ny paster koa dia ngady hijoroana daholo Jesosy manana calcul lavitra be ny finoa Maria sy Marta efa azon'i Jesosy antoka fa azo atsangana amin'ny fotoana rehetra fa ny finoan'ny mpitazana sy ny mpiray tanàna tsy voakasika mihitsy mila zavatra mihezinezina tsara dikan'izay nijery fo Andriamanitra dia nahita hoe nisy fo disponible atao Maria sy Marta fa Maria sy Marta tsy nahafantatra Jesosy zany tsy voatery nanazava hitanareo allô i Maria sy Marta zafaty fa Jesosy ihany ity amin'ny firenao ny tonga tsy afaka fa zao mantsy le antony hitanareo mahatonga tsy tonga dia misy olona be dia be tiako kasiana mantsy eo an-tanàna dia zao avelantsika maty ny anadanareo allô atao mpianareo izy allô tenena kaikinao matoky azy hoe na tsisy azonao aza na tsy mazava aminao aza fa fantatrao fa izy mazava asio tehaka tsara mafy ho an'Andriamanitra rehefa nitsangany Lazarosy ny ray tanàna ny nino ohatra mahita Jesosy nijery Maria sy Marta zany hoe hitanareo an'izay jereo ny firy zao tokantrano dondonareo mino any Jesosy mino any Jesosy dia jereo any zavatra anankiray natao ara-potoana rehefa mety le fo ny ray tanàna tonga dia resy lahatra ary tsy ny ray tanàna ihany fa maro amin'ny jiosy sy ireo amin'ny sinagoga ny taitra satria nahita ry zareo namonosana ny Lazarosy amin'le tady anankifitaraky le fomba masatria misy ifandraisany jiosy sy ny gasy mitovitovy zany kabary efa nataony valopy efa nangonony efa vita daholo hoe rianina ry tara anakirianina avy any ananina efa namangy efa vita daholo zany efa nalevina efa nidina ny fasana efa nomena valopy ny valalam-piandry fasana efa vita daholo zany tonga avy any Jesosy mifongorony tao indray satria manana programme Jesosy ozy izy ny boky Petera ny antony finoanareo ozy izy famonjena ny fanahy mahatonga antsika mino ve misy olovonjena quelque part any ambadimbadika any ao ambadika io zavatra lalovanao io ary ny fiafaran'io situation eto ny fanatrehan'Andriamanitra andro amaraina io famonjena enao vonjena ny akaikinao vonjena reo olona mifanerasera aminao vonjena ny fiafaran'io situation io famonjen'Andriamanitra an'ireo olona be dia be mifamafao aminao ny anaran'i Jesosy tafotoana tamin'ny taimina izy mirava fa tonga Jesosy nyrécupéré azy nampianatra azy fahatelo Jaona mpanao batisa Matthieu toko faraka ambin'ny folo betsaka ny tafotoana tanaty baiboly ty tsy hitanareo betsaka ny tafotoana eto amin'ity saly ity va dia bo vavaka tsita moa dia tsy maintsy andeha vavaka vao amin'ny anony fa inao angamba saina hitady Elizy aiza indray amboary tsara ny fifandraisanao aminy amboary stramo ny fifandraisanao aminy misy zavatra tsy azonao zao mahatonga anao ohatrany hoe fahoana tena kaikanao tsisy fahoana zany hoe Matthieu 11:2-5 amin'aran'i Jesosy ary rehefa reny Jaona natao trano maizina ny asa nataon'i Kristy dia naniraka enjana olona any amponja maniraka zany koa mbola zavatra hafa zany naniraka ny mpianana izy anao aminy hoe enao ve le ho avy sa mbola ho avy ny andrasantsika mbola hafa ary Jesosy namalaka anao taminy hoe mandeha any nareo ka ambarao amin'ny Jaona cousin zao renareo sy hitanareo zao teneny izy hoe Jaona mahiratra ny jamba afaka mandringa diovina ny boka malady ny mareniny atsangana ny maty ary malahelo dia hitoriana ny filazantsara misy afaka mamaky miaraka amiko ve le toy any amin'ny 5 isa 2 ary sambatra zay tsy ho tafotoana noho ny amiko ny tompone mampiomane fa inona ny ray reny tao am-pony ratsoniny
ratsona ainareo ve natafotoana ny jaona mpanao batisa isan'ny marika amantarina fa Jesosy ny Kristy dia marina tokoa le hoe mahiratra ny jamba afaka mandringa amen diovina ny boka amen moa malada marena atsangana maty malalitony ny filazantsara tsisy tafotoana adin'ny olona fa anisany amantarina fa Jesosy ny Kristy mitranga fahagagana fa ny olona manatrika tsy tafotoana ny aminy fa manenina fa inona loatra ary nanjoany rajonina fa matetika io nanjoany rajonina io mpahazo mpanatrika kroazady tonga eo ianao za zany narenina 10 taona dia sitrana ianao mpanao kroazady 12 taona nataitsofina ary tsy afaka tsy haiko raha azoazonareo ankevitra ve hoe ny any amin'ny hafa mitranga fa ny eo aminao ohatrany tsy mitranga io ny nanjoany jaonina ozy Jesosy teneno izy fa reto ny proof fa efa tonga Kristy dia ampiomana izy mba tsy ho tafotoana fina le fampiomanana fa taizy jaona tamin'io fotoana io tany amponja dina le fampiomanana mba tsy ho tafotoana jaona ozy Jesosy marina fa mahiratra ny jamba fa tsy voatery avoaka amponja ranga teto jaona nahery fa Jesosy Kristy ny fahagagana nanantena izy fa raha ny jamba aza nampahiratony tompo maika avezy atao ponja ahafahan'ny tompo ao anatin'ny ray mpimaso ozy Jesosy ampiomana izy fa tsy nampanantena an'izay ampiomana izy tsy ho tafotoana fa manana planina sy programa ara-pahagagana ho an'ny sambatan'olona tsara ianao mampiasa finoana hoe za miracle zany resiko ny anaran'i Jesosy tsara ianao manao an'izay fa tsara kokoa ambonin'izay ny fiverenanao miombona amin'i Jesosy anaiky fa azay fahagagana mety ataony any amin'ny hafa tsy voatery ataony eo aminao satria ny ianao hafa mihitsy tsy mahenteaka ao an'Andriamanitra teto jaona mpanao batisa tafotoana tamin'ny action nitondranaN'Andriamanitra azy zay le ilana fietretana madio tandremo mampita fiainana na dia samy mpiara-manompo ary dia tandremo latsaka anatina fakapanahy ianao ampita fiainana tsy tian'Andriamanitra tsika ampita fiainana amin'ny hafa satria ianao manokana unika ianao eo imasony mamelona finoana ny vavolombelona fa tsy natao hanerenan'Andriamanitra hoe sakonko manekevana Andriamanitra manana planiny sy ny programany misy olo zao mitondra olombelona voninahitra Andriamanitra fa hatrambola kely ny homana tena azo visa ho an'ny Russie dia ianao miteny sakonko ianao nakorina Russie tsy mbola nitomboko ao dia ianao konko ahoana ohatrana mahino tsara tsika Andriamanitra afaka hitondranao amin'izay tokony handehananao amina fisehoan'Andriamanitra mahagaga manokana eo amin'ny fiainanao fa aza terena izy amin'le fahitanao ary aza terena Andriamanitra ohatra n'ino koa misy taona Andriamanitra manomana pain sandwich ao anao misy mijoro volombelo voninahitra Andriamanitra zany fa rehefa noana be dia nisy mofo maina tsara be zay teto izy ianao sakonko nefa Andriamanitra nenao misy beurre salade voatabia sauce charcuterie fromage concombre fa satria ianao ny insiste hoe le mofo ohatrany an'le olo iny dia tonga avy aminao arak'izay inonao ino mofonao mahita olona sitrana andro ao maraina io mitsikitsiky io sitrana ainareo ve dika le fanoharana teo ampidinao ny lentan'le tian'Andriamanitra omenanao amin'ny fampitahanao
amin'izay azo ny afo tsy manamaivana le azo matoa le olona nangataka mofo tsy fantatrao mofo no angatany satria efa manana an'le asiana azy izy ao ambadika ao zay ny anazy enao to dia manao copier-coller contrôle c contrôle v fotsiny ohatrany tena ohatrany mihitsy miracle tadiaviko tonga avy any le mofo mainy enao mofo mainy tonga eo zay zao toko moa zany lalan'ny mpanompon'Andriamanitra tsotro zany lalan'ny mpanompon'Andriamanitra ataoko ty amin'izao natoko fa 1 rehefa nitsangana tamin'ny maty izy hozy Jesosy manandoaka ve nareo halleloia zany ny Jesosinao Jesosy misaina an'izay ho asianao anaty mofonao mety hiteny hoe ay mety pasteriko resaka sakafo mba ataovy azonao zany Jesosy zany hoe Jesosy misaina ny atsipriany mba hahafaposy mba hahafaly anao koa ne izy fa tsy mampasy an'le izy le izy manao zavatra dia ianao manery azy amin'ny zavatra hafa zay ka mahita fa androany afaka mifatafotohinana zay rehetra manatrika eto amin'le karazana action andrasantsika avy aminy nefa Andriamanitra manana action tiany atao manokana ho anao farany ao amin'le jaona voalohany izy miteny hoe ny raha an Jesosy ozy izy manadio antsika amin'ny ota dia ny raha an Jesosy koa manadio antsika amin'ny fietretana maloto tsy tokony ho tafotohana isika satria madio eritreritra noho ny amin'ny raha an Jesosy manadio ny fietretantsika sy ny raha an Jesosy manadio ny otantsika eno iary inona ny fieritreretana maloto mety manimba finoana ny amin'ny fahotana mahatonga ny olona anankiray tafotohana amin'Andriamanitra ty le izy misy ty aheno ve ty zany mba hafa kely ny zava-baovao kely andro maraina misy taontsika mifona manenina mitsotra mibebaka mitomany manao fanekena manao voady tsy anao tsony iverina aminao anao sotra fa zay le famelan-kelika fa reko tsy revana avy eo le situation tsy miova ianao efa mba mifona ihany mba mibebaka après midi ray manontolo efa inona ny raha mahazo tsy lany ny lahady maraina nefa ohatrany tsisy ninona mivoaka tsy niova koa la situation pasteur ny antom-pibebahantsika anie tsy hanova zavatra maro amin'ny olona zany avy mibebaka izy dia manateny izy mba hiova le situation dia Andriamanitra nefa manana ny fotoana tsy rehefa mifampiditra le izy ary tsy hoe avy mibebaka ianao dia manana devoir Andriamanitra amerina amin'ny fiainanao voaray ny fibebahanao fafany ny otanao miainga avavao nareo mianaka fa tsy midika hoe eo no eo dia ho terenao izy anova situation zay ny ilana fiombonana fa misy taontsika miandriandry an'izay ohatra natao fotoam-bavaka dia taontsika hiverina dia manatentsika rehefa avy miverina eta zao dia miracle rehefa arakaraky ny gramany ranomaso latsaka tena ataovy amin'ny fonao manontolo ny fiverenanao fazafaritana amin'izay tianao hitranga le fiombonanao amin'i Jesosy avelao izy hirestaurer ny fiainanao na ny arivan'iny teneny hoe sava zany hoe na anatin'ny 3 andro eo atao hoe sava zany na ao anatin'ny herinandro atao hoe sava na 5 taona rany hoe ay voarainao ny lesona satria isika ampianarina tsy anery fa sika ampianarina iombona ianao ve matoky azy eo tsika andro maraina dikany alleloia enganie eny dia rainy Jesosy ny dikany alleloia zany dikany hoe amen mantsy tanteraka ane zany dikany hoe alleloia dia raina ane ny tompony amin'izany misy dika zay valina zay azonao zany amboariny ao anatinao mihavana amin'i Jesosy miverena aminy ary ao akaika ny fahatsarany mitondra anao amina taridalana direction ary ao akaika
ny fahatsarany mitondra anao amin'ny fotoanany. Ianao zany tsy tokony hikoropaka ny amin'ny direction hitondrany ianao, tsy tokony hikoropaka ny amin'ny fotoanany iasany eo amin'ny fiainanao, tsy tokony hikoropaka ianao ny amin'ny karazana fahagagana misy fotoana isehony, misy fotoana tsy isehony. Reny rehetra miara-miasa tonga antsika tena hiankina aminy, fa tsy hametraka hoe izay nomeny ray aman-deha dia afaka hiasa so ampiasaiko na tsy miaraka aminy aza. Lasa voataiza ianao ahatsapa ny asarobidin'ny fisiny sy ny fiarahana ao aminy mihoatra noho ny fahagagana azony atao sy azony averina. Dia le farany ity rehefa avy mibebaka aza mandrefy ny fisin'Andriamanitra amin'ny hafainganan'le vahaolana tonga eo amin'ny fiainanao. Fa matoa io teny io voalaza amin'ny bokin'ny Jaona, maro amin'ny olona zany no mahatsapa tena hoe voavela heloko maivana izy, fa ny problema orinan'izay indray miandriandry izy hoe mekoadiny ray ianao efa mibebaka zay aza atao an'izany izy. Vita ny fibebahana, tehirizy le fiadanana dia matoky azy ny amin'ny fotoanany, ny amin'ny fitondrany, ny amin'ny zavatra rehetra nomaniny tsara ho anao. Amarana koa azy dia ohatry ny olona mitaintaina nefa voasa anatina fampakaram-bady. Rehefa tonga eny ambony latabatra izy tsisy indrina le latabatra, dia eo nitaitaitra tena izy raha misakafo ety mariazy sisa atao dia makasary dia mody fotsiny. Tena inona tena enjary anaty invitation aloha, tsika ty efa tsy nisakafo hatramin'ny omaly satria andeha fety androany. Oza misy misy ary ty pastily zany rehefa monjy mariazy dia zoma dia efa tsika saboty atoandro aloha miainga dia efa malefy mba tsy eny pitoriana teny no hita hoe ohatran'ny nono zany pastery zany manahirina dolo mantsy zany. Fa rehefa tonga eo ianao mandalo le mpikarakara le fampakaram-bady dia manontany ianao, onao zavady ramose misy sakafo anga rehefa avy eo. Oza misy miteny nga zany azo antanina dia mamaly le mpikarakara hoe eny tompoko misy eo fa miendrasa kely fa ho avy eo le mpikarakara sy ny mpanjara ny mpizara dia misy directive ho apetraka dia asaina miala eto amin'ny latabatra dia maka an'ilay izy dia eny tompoko dia mitaintaina be amin'izay ianao isakafo ary sa tsisy. Hitanareo hoe ohatr' izany tsika miaraka amin'i Jesosy indraindray mitaintaina ny amin'ny zavatra efa voahomana tsara avy amin'izay niaretany ao amin'ny fahasoavana. Dia misy rahalahy miverina avy any, tsy hoe miverina avy maty izy, hoe miverina avy any amin'ny lakozia izy zany, dia mitantara izy enjana be ny ao an-dakozia ao. Ianao tsy mahita fa tantaraina enina karazana vilia tsisy ininona vilia feno zavatra zany. Dia hitandreo amin'izay le fotoana tonga amin'ny fotoana voalohany miditra aloha ny amin'ny première entrée. Hitanareo hoe ataon'Andriamanitra ara-potoana, ataon'Andriamanitra misesisesy ara-potoana io fahasoavana io fa ny zava-dehibe aza mivoaka ny salina. Aza mba isa miverin-dalina sy miemotra zany. Ny ela be koa le deuxième entrée fa za ody dia mody ianao dia mamoaka sary ny olona. Inona io? Tena kaikinao io le tsy nandrasanao hoe manana faharetana hoe rehefa manapaka gâteau an'izay le mpivatsy le pastery eo dia mitaintaina be ianao, io hoe zao tsy ampy zareo rery jereo na fomba fanapahan'le pastery nefa ianao tsy mahafantatra fa Andriamanitra efa manomana eo. Dia ho antsika izay mety hiainga aloha dia maketsy aloha dia tena kaikinao misy zavatra eo voahomana re ao hoe esoro ny fitaintainana hoe aza miasa saina hoe aza siana fanahiana hoe Andriamanitra mahery ny Andriamanitra ao hoe mifeny zavatra rehetra izy hoe tsy misy votsotra eny an-tanan'izany hoe avelany tranga io hoe fa ny fiafarany io hoe le niteneniny ihany hoe courage ianao hoe sitrana ianao hoe teneno izy aza sorena aminy hoe teneno izy aza mora tezitra amin'Andriamanitra zany hoe dia farany aza tafotohany zany hoe fa tsara ho anao izy hoe sa tsara aminao izy hoe amen.
Nisy nandray zavatra avy andro amaraino reny tanina mikopakopaka reny sy mba tiaka mamy tsara ho an'ny tompo ary manasana hitsangana ry andao afatsika vavaka zany hoe tonatrehan Jesosy raha rena ho any anaty any hoe izy loha Jesosy zany eo amin'le za zany eo amin'le fitondrana misy nohatra mbola misy tsikeko aloha za zao raha fahafantarako azy androany zao zay menakavy efa tokony efa tsieky nga le fomba fitondrana mihitsy e toy izy Andriamanitra hoe seka ho avokako tamin'ity taony ity izy fa noho ny amin'izany teninao zany de ovidy ianao ny sitrana za mila fotoana maharitra ay mila fotoana maharitra koa zany voalasa ianao misy miaino ve ataovy sitrana andro amaraina ny fonao tsy noho ny amin'ny hoe anao zavatra Andriamanitra fa mampety ny fifandraisanao amin'Andriamanitra aza tafotoanany amin'ny direction hitondrany aza tafotoanany amin'ny timing ny fotoanany hitondrany aza tafotoana amin'izay karazana fahagagana handrasanao eo aminao ara-pampitahana amin'izay mitrango eo amin'ny fiainany hafa ary aza tafotoana satria efa nangataka famelan-kelika ianao voavela helika ianao dia ohatra miandriandry zavatra zany dia nefa tsy tonga le zavatra andrandrasanao dia aza tafotoana ianao fa tena voarainy le fifonanao tena voarainy le fibebahanao ary tena namelanao tokoa izy ary rehefa eny an-dalana izy eo am-panarenana ireo karazana faharavana mety misy eo amin'ny fiainanao asa raha tony tananao dia mihavana amin'i Jesosy andro amaraina ianao mahalalany eo anatin'ny fonao satria ny boky ny Korintiana dia manambara hoe tsy misy mahalalany eo am-pon'ny olona fa tsy mifanahin'ny olona fantariny ao anatinao dia mety anatrihan'i Jesosy nampiteny Andriamanitra andro amaraina mba ahafahantsika tena miverina sy mihavana aminy mety misy direction mpiainana tsy metimety aminao nefa hitondrany ianao hoeto anatrihan'i Jesosy ny fonao mba hanaiky an'izany amin'ny fahalemem-panahy amin'ny fanetretena mety ho toeram-piasany zany mety ho toeram-panompony zany mety ho zavatra iainanao androany tena tsy zaka ny vavoninao mihitsy le izy hoeteo amin'i Jesosy hoeteo amin'i Jesosy fa izy ane miaraka aminao tsy diso ny fitondrana ianao tsy ahapotika ianao ny direction apetraka Andriamanitra ho anao tsy lozy io fa fiadanana miverena anatrihan'i Jesosy dia ataovy mifanaiky aminy ianao ny amin'ny fotoana tsy mandahy misy zavatra mety tena mahatery sy mahaporotra ny amin'ny mahaolona fa aza atao antony zany ampisaraka anao amin'i Jesosy eo amin'ilay fotoana hoeto anatrihan'i Jesosy ny fonao mba ho mora manaiky ny fotoana an'Andriamanitra tsy midika indray zany hoe tsy hanao nininina ianao eny empanaovana an'izay tokony atao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao no hobitsihan'Andriamanitra ny amin'ny fotoanany ara-potoana hoeto anatrihan'i Jesosy ny fonao ohatran'izay nandroan'i Jaona mpanao batisa na eny vavolombelona izy dia nananteny izy hoe ny anazy koa nefa Andriamanitra nanana planina tsara lavitra ho azy hoeto anatrihan'i Jesosy ankoa ny fonao fa misy taona rehefa vo mibebaka tsika dia rentsika hoe maivamaivana ny fo dia ohatry ny miandriandry zany tsika hoe vita kosa zay ny fibebahana hipoaka amin'izay ny afery aza ampifamatorina amin'ny afera-mipoaka ilay fibebahana manjary lasa ny fifandraisanao aminy izay namelanao lasa ohatran'ny hoe misy raha ohatran'ny hoe tandrifin-draha an'izany le relationanao amin'i Jesosy raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sotra fa maniraka ny teny ianao androany anasitrana anay teny anangana anay ara-pifandraisana aminao atonga ny fiombonanay aminao tena ho sitrana ho afaka ireo karazana kipitsopitsony maro samihafa manimba avy aminay dia entina eto anatrehanao mba ho sitrana sy ho afaka zany ka ho toy ny fiaingana vaovao indray ty fotoana mary anatin'ny sekoly sy izay hisaorana be dia be anao Jesosy sotra fa manangana ianao androany ary ambadiky ny fananganana fampandresena sotra ray aminaran'i Jesosy amen ty amen tiaka mahafoan'i Jesosy mahazo toerana vetivety dia anao fanatitsika ampifaliana fa zay mame amin'ny fifaliana no ankasitrahana anome amin'ny fahatsoram-pokontsika araka ny voalazan'ny Romanina 12 ary ho tsara ny fiombonantsika amin'i Jesosy makivaky ny journée ianao vava dia avelo Andriamanitra amaly vavaka ny anjaranao mivavaka manandratra an'ilay vavaka ny anjaran'Andriamanitra mampidina an'ilay valim-bavaka tsy voatery amin'ny eritreretinao fa tsy maintsy mitotona eo amin'ilay nangatahanao ary mihoatra aza rehefa mety ny toetranao voalantsika zany teny zany ve anjaranao mivavaka
anjaran'Andriamanitra ny mamaly an'iny tsy amin'ilay fombanao fa amin'ilay fombany ary ny fiafaran'ilay izy mitotona eo amin'ilay nangatahanao ary mihoatra azy rehefa mety ny toetranao. Amen. Andro maraina zany sitrana avy eo amin'ny fiombonantsika tsy ho tafotoana amin'i Jesosy. Dia mivavaka ho an'izay olona mety mbola tratra an'izay, io mahatonga ilay olona za ty vavaka tsony, io mahatonga ilay izy. Aiza koa veka dia mariazy dia vilia fotsiny apetraka io. Tady mariazy hafa. Mahareta kely fotsiny. Ny amin'ny fanantenako rehefa ohatran'ireny, eny ahoana moa tsy afatao hoe misy sakafo e. Fanantenako matoa misy vilia. Misy ny eo amboniny izay e. Dia isainao fotsiny ny isan'ny sotro sy ny forsety, misy efatra, tsy latsaky ny efatra zany mba manao masona voromahery. Na dia eo mba maso fotsiny ary ilay izy. Alleluia. Alleluia. Matoa Andriamanitra eo afaka manovanao izy, manampy anao hiova mantoetra ny anaty, ary ny zavatra rehetra manaraka ho azy zany. Tena manaraka. Aza asiana ty pasteur efa 5 taona nikarakaraina mbola tsisy rirany. Tena aza matahotra vitanareo ny pataloha velon-drirana le voapasika amin'ny vilany ireny nakefatra mihitsy ny rirany, ohatr' izay nefa feno rirany io. Aza matahotra. Rirany iray no angatahnao ary rirany be dia style vaovao, rirany iray dia rirany dia. Ndao mba mihetsika Andriamanitra le tsara e. Alléluia. Tsangana ary tianao confession de foi maraintsika avy ireny hoe manomboka andro amin'ny maraina ny fiarahako amin'i Jesosy tsy misy raorao tsy misy ifandirako aminy tapitra eo ilay miadiady aminy. Manomboka androany feheziko ny foko avy amin'ny teny jereko fa tsy mora tafotoana ntsony tsy mora tafotoana amin'Andriamanitra ntsony tsy tafotoana man'olona ntsony mandroso miaraka amin'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy. Ao vafontananao dia isaoran'Andriamanitra isaora tao dia isaory ankasitrao izy hoe isan'izay nasaina ianao mizaka amin'ny fanahy ny tarihany tonga eto, isan'ny nandrean'ilay teny mamy be teo atonga ny fiarahanareo mianaka tena mahazo aina tsara. Misaotra raha eo ankasitrahana indray ny fotoana maraina ny sekoly, ny fivoriana, ny fanatrehanao, ireo mpanomponao rehetra nampiasainao. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny teny, ny fiasanao. Misaotra ny amin'ny atmosfère de miracle isaky ny fivoriana. Misaotra fa efa miasa ianao amin'izao ora sy taona izao na amin'ny zavatra mety tsy takatry ny sainay azy satria nisokafanao tatao anatinay afaka hiavana aminao. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tsofina rano sy tononona amin'ny anaran'i Jesosy matanjaka tsara ny toe-panahinao, atonga anao ho zaka ny fanahy masina amin'ny direction tiany hitondrana, amin'ny fotoana mamety tiany hisehoana, amin'ny karazany endrim-pisehoana, ary amin'ny anaran'i Jesosy tsofina rano tsy ampifamatotra ny fibebahanao intsony ianao amin'izay karazana vokatra mety ho andrandrasanao. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa ny zorony androany afinaritra, tsy hoe satria ny tenentsika fa satria manaiky ianao anina fifandraisana tsara amin'Andriamanitra tsara sy mpanao tsara. Mandehana fiadanan'i Jesosy eo amin'ny fiainanao, fiadanan'i Jesosy ho ao anatinao, fiainan'Andriamanitra ao anatinao sy ny ankonanao, na zay manatrika eto na zay tsy manatrika eto. Tsofina rano sy tononona amin'ny anaran'i Jesosy mety ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra. Tsy ho resy zany ianao, mety eny ampiadina ianao fa ny fandresen'i Jesosy ampatsiahivina anao fa efa fandresenao. Dikan'izay mpandresy miatrika ianao fa tsy hoe miatrika voandresy. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa ho tsara fiafary ty volana avril ty ho an'izay tonga rehetra tsy manaraka ny direkta amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen. Manasika mpitiavana trany ara-pitsy sekoly mpitahina fitahim-panazy fanambina toetra ataovy présent ny anaty ny etaeta tongavo fa hianatra indray isika amin'ny anaran'i Jesosy.